manaraka atsika ny fahasoavana. Be blessed. Entre mpivady dia tsy décision tokony horaisinao amin'izany hoe nanapa-kevitra za hisaraka, nanapa-kevitra za tsy ameko vola eky izy, nanapa-kevitra za ataoko an'izao izy. Tsy décision tokony horaisiny raha misy disadisana mpivady, fa andraikitra ny tokony ataonao. Matoa misy ady eo, misy andraikitra tsy amin'ny plasiny eo zany. Matoa misy korontana eo, misy andraikitra tsy nataon'le lehilahy na tsy nataon'le vehivavy. Dia mba avereno kely amin'izay foana ny réflexe rehefa misy désaccord amin'ny fiainana, na dia tsy tokantrano ary fa agnatina ankonana, amin'ny toeram-piasana, misy andraikitra mila raisinao. Satria ny zavatra anankiray tegna miteraka olana, miteraka korontana amin'ny fiainantsika zanak'olombelona dia ny fitiavan-tegna. Maventy loatra ilay fitiavan-tegna. Dia lasa be da be ny olona frustré, tsy mahazo aina izy ny amin'ny fiarahamonina. Ka ao amin'ny ohabolana fahaeninao, andininy fahaenina ka hatramin'ny fahasivy, eo ilay tenin'Andriamanitra miteny hoe mankanesa any amin'ny vitsika ireo malaina. Efa nivakintsika io indray andro, tsy verenantsika intsony fa afaka averinao vakina rehefa tonga any an-tragno. Ohabolana fahaenina, andininy fahaenina ka hatramin'ny fahasivy. Tsisy mikomandy ny vitsika, nefa afaka mitsinjo ny hoaviny. Anao nefa hita mba manana pasteur mba manody todiky. Ka ny fiovana zany dia tsy maintsy misy prix à payer. Tsy maintsy, karaha ataonay zao misy fotoana zay tsy matory amin'ny alina. Misy fotoana zay tsy maintsy miprépare tortine. Misy fotoana zay tsy maintsy miaino. Misy fotoana zay mianatra. Ohatran'izany ataonay, zay vao afaka nijoro eto anoloanao. Ary averiko eto ho an'izay tsy matadidy, fa raha tsy mbola mametraka ianao zavatra mba mampiavaka anao amin'ny fiainany, tsisy olo intéressé aminao zany. Mpivarotra anao, asivo zavatra mampiavaka varotra anao. Mifanerasera amin'olo ianao, asivo zavatra mampiavaka an'ilay fifaneraserana. Mpiasa ianao, asivo zavatra mampiavaka ny asanao any amin'ny toeram-piasana. Raha tsy mbola mipetraka ny antsoina hoe différence, dia mbola ataon'olo option foagna anao. Hoe antsogna izy sa tsy antsovy, ilaigna izy sa tsy ilaigna. Fa raha mba manomboka hita aminao ny atao hoe différence, tsy manana soany olona raha tsy agny aminao. Ianaro zany fahendrena zany, fa ilaiko, ilainao, ilaintsika jiaby. Amen. Tainy tompo ianao e. Dia agnatin'izay mila mijery ianao fa tsisy zavatra miova zany hoe miovaova ho azy. Hoe rehefa mandeha ny taogna dia miova, fotsy volonao dia mety miova. Izy nahintigna igny lasa fotsy. Tarehy mety mangerotrerotro satria mety antitra. Fa ny fiainanao mbola izy fo. Raha tsy misy andraikitra raisinao. Tanao zao ohatra anao tsy nahomby ianao tamin'ny taondasa, ny tsy fahombiazanao tamin'ny taondasa, tsy azon'ny fotoana hovana mihitsy. Fa anao no mila miezaka sady manao tsaratsara kokoa. Eo no ilagna fianarana amin'ny fiainana. Eo no ilagna recyclage amin'ny alalana fampianarana. Ka voalohany indrindra, raha te hiaigna amin'izany atao hoe fiainam-pahombiazana zany ianao, na te hita an'izany atao hoe tontolon'ny fiovana zany ianao, zavatra tsy maintsy atao ny discipline. Tsy maintsy apetraka. Ninona revagna zavatra tiatsika ampandrosoana. Naiza toerana tiatsika hitagna fiovana, discipline ny zavatra mila apetraka voalohany. Ka amin'ny tegnanao nanomboanao anazy. Zay le antsoina hoe autodiscipline. Anao manokana maloha. Izy koa raha menomenom-ponao jiaby io tianao tanterahana daholo, simba fiainagnanao. Fa sivo discipline. Izy koa olo mitaraigna jiaby aminao iny remenao vola daholo, faranao manjary banque centrale. Izy koa olo mekimeky jiaby io tsy maintsy anao fa mamonjy ananjy, nefa faranao manjary pompier. Ary matetiky teneniko zany, anao tsy pompier ka andeha hagnenjika urgence lava. Zegny olo meky dia tsy maintsy anao mandeha agny. Zegny olo marabe dia tsy maintsy anao tonga agny. Tsy ohatran'izany ny atao miaigna. Mandinia tsara, tokony hagnano an'izany ve anao sa tsy tokony? Ary anao na hiezaka karakory, tsy vitanao ny ampifaly ny olo jiaby. Anao ny ampifaly olo jiaby ampiangonana agnato, c'est pas possible. Anao ny ampifaly olo jiaby agnaty fianakaviana, c'est pas possible. Ary zany
no agnisan'ny zavatra misintogna atsika magnano marche arrière lava amin'ny fiainana satria tia ampifaly magnodidina, tia ampifaly fianakaviana, tia ampifaly fiarahamony. Ny atongavanao eto tsy andeha ampifaly olo jiaby fa misy mission asain'ny tompo andeha ataonao. Misy mission, zany mila jerivanao. Za moa zany za ty tonga ambony tany eto mba hagnino, mba hainao ve zao inona mba spécialiténao io. Araka le nampianarako atsika tamin'ny alahady, mba hainao ve zany couleranao, couleur karakory mety aminao. Mba efa nijerivanao ve zany zao hoe inona ny zavatra tegna magnavanagna anao magnano azy. Satria beta be amin'olo miaigna ambony tany eto diso filière daholo ny ankamarony. Magnano raha tsy tokony ataony. Ary agnisan'ny problème kely ny fampianarana atsika ty Afrika moa io. Mety maintsy ampianarana sinus, cosinus, tangente. Asa ino zao ilagna an'izany koa fitakin'olo trosa tegna. Valo taogno mianatra cosinus. Sinus. Raha marary zaza andragno so ilagna tangente zany sa. Zany zavatra lentika agnaty saignintsika akao. Jusqu'agny amin'ny école secondaire agny, olo mba fa mandinika raha vilomagna atsika mbola mianatra les criquets. L'abeille. Isy lavako zay tsy efalgalo ngira leleo ziga. Tsy la waleko fa raha tongonony tamin'ny agnarany fanenitra. Diso eky nefarany. Nitsika zany dia matetiky ampianarana raha tsy tondraka apokambary agnaty tokantragno. Mahay be matematika anao Madagasikara aketo. Za milaza aminao fô. Nampivarokena mbola masamy malo aminao. Ohatra fotsiny zany tsy midika hoe ratsy fa ndana mba mifandire fa mampandroso ny firenena mandroso jiaby. Europa zao ohatra, ny États-Unis, ireo firenena azo lazaigna hoe matanjaka. Ny zanakanjareo rehefa manomboka afaka bac dia alefanjareo agny amina école de métier. Ampianarigny spécialisation. Ino magnavanagna le zaza, électricité sa, ina sa, mécanique sa, manakory. Dia manomboka eo zany manomboka fantan'le zaza hoe inona ny vocation. Fa atsika malagasy jusqu'à antitra fogna tsy atsika ino mo raha tegna haintsika ty. Ino mba zavatra ivilomagna. Ny sasany no mahay mikabary. Zay tsisy maratsy anazy. Fô isika misy olo anambady fogna izy vao antsovy. Isika misy olo maty izy vao mirasa volagna. Zany mo raha ivilomagna. Dia jerevo tsara fa ny ankamaroantsika malagasy miandry raha hitsehin'olo. Zay mihitsy voakoragnanay tamin'ny atoandro. Atsika zany matetika tsy créatif. Tsisy raha mba créetsika fa miandry ohatra hoe mahay maçon izy ohatra. Koa tsisy olo magnano tragno efa tavela torelle ananjy. Azonareo? Mahay izy tegna mahay. Koa tsisy olo magnano tragno, ino raha ampiasanao faizagnanao? Andana zany amin'ny fiainana mba mijery zavatra afaka mihodigna fogna zay tsy voasaka ninina. Zany raha mila jerivanao zany. Fa possible ahitagna raha karahan'izany amin'ny fiainana. Micréer zavatra anao mihitsy no micréer anazy. Anao mihitsy mamorogna anazy. Fa tsy hoe miankina amin'ny raha hitsehin'olo anao vao mihetsika. Tsy mety zany. Ary zay matetika teneniko hoe anao za so dia variagna amin'le hoe mikarama isam-bolagna. Ny karama isam-bolagna eto Madagasikara ne tsy ampy. Tsy mavily. Kely. Dia mila ataonao maromaro source de reveninao. Dia ndana micréer zavatra. Zany nefa tsy ho vitanao raha tsy miditra anao ny antsoina hoe autodiscipline. Petraka anao zany aloha ny fitsipika mifehy ny tegnanao. Ary arena lehibe izy io zay miteraka fiovana. Raha manomboka asianao fitsipika hoe za manomboka androany tsy mijerijery zavatra karahan'izao. Za manomboka androany tsy mandeha amin'ny tany karahan'izao. Ohatra zany misy toerana tianao fandehana nefa tany andehananao mety mandany volanao. Mety misy olona tianao be mihaino anazy rehefa miresaka izy nefa ny zavatra resany vao hoe manimba anao. Eo anao mila mametraka fitsipika hoe za manomboka niany ataoko ohatran'izao ny fiainako.
discipline. Raha te hahita fiovana, dia zany aloha ny zavatra mila apetraka anao. Il faut discipliner. Matetika anao rehefa mametraka discipline dia lazain'olo fa miavo. Ainga igny va izy niavogna, igny fa tsy raha mikorokoragna amin'olo eky. Igny va izy fa tsy raha mamonjy ghetto eky. Igny va izy tsy raha mihinan-toaka eky. Igny ma izy fa zegny hoana eky fa tsy hoan'ny kotra eky. Lazain'olo fa miavo. Ary mety possible lazain'olo fa maka 19. Raha vao anao mametraka discipline. Igny moa ka raha malamalaka 19 foagna igny. Nefa anao mametraka fitsipika ka manomboka zao. Ndana ataovy zay zavatra takiny le zavatra irinao. Mino kosa aloha za fa mba manam-panirina anao io. Ny fanirina rehetra dia misy zavatra takiny. Ohatra anao zany zao magniry mba te hahay mekanika. Misy zavatra takina zany fahaizana mekanika zany. Fa tsy mandehandeha ho azy. Ohatra anao magniry mba te ho bokin'ozatra. Misy zavatra takina ny bokin'ozatra fa tsy hoe bokibokina ho azy. Na dia hinagna provender anao tsy bokina zany io. Misy zavatra takina. Ndana ataovy zavatra mba takiny fanirinao. Maro amintsika ny magniry. Dia fantatsika tsara zao fa iriny zavatra takiny le fanirina fa tsy ataotsika. Tsy miova fiainana antsika. Karaha zay le izy. Ozy George Washington rehefa nampianatra izy indray andro tagnaty bokinazy dia ozy hoe le discipline ozy izy c'est l'âme de l'armée. L'âme de l'armée. Ary nazavainy koa tamin'ny fotoanandro fa ny discipline ozy c'est l'autoroute vers la distinction. Autoroute vers la distinction. Ary tsy vitan'izany ozy fa garantie de la dignité. Discipline. Dia nampiany anankiray koa clé vers la valorisation. Anao zany raha vao discipliné manomboka eo ny fiovan'ny fiainagnanao. Manomboka eo anao manomboka hitan'olo miavaka. Raha vao discipliné. Fa raha zegny mitôgna anao, ndao andeha kiriry dia lasa kiriry anao. Ndao andeha hirevy dia lasa mirevy anao. Ndao andeha hibalabala dia lasa mibalabala anao. Tsy miova fiainanao amin'ny raha karan'izany. Mila mametraka discipline anao hoe amin'ny lera karan'izao zao tsy maintsy an-tragno. Amin'ny lera karan'izao zao mivavaka. Amin'ny lera ary zay rehetrarehetra atao fiainanao. Zay vao vitanao. I fivavahana ataontsika ty aza atao engitrengitra satria anao te hivavaka dia mivavaka, tsy atao karan'izany. Fa tegna atao mihitsy hoe fiainanao le mandeha mivavaka. Zay anao vao tafajoro amin'io. Hoe fiainanao le mivavaka, fiainanao le mianatra zava-panahy. Fiainanao mitandregny fampianarana. Hoe za tsy mety aminah raha tsy mianatra. Tsy mety aminah raha tsy mihaino fampianarana. Atao fiainana. Zay ny discipline mila apetraka anao. Ka amin'ny fotoana isainanao fiovana, raha fa manao fotsiny mieritreritra za zany mba te hiova. Fiainana zany mba te hiova. Amin'ny fotoana isainanao fiovana dia tsy maintsy tonga agny anao. Zay raha jiaby tonga agnatin'ny eritreritrintsika iry avy matetika misepase amintsika. Ao no rehefa morogna olo Andriamanitra, tsy tonga dia olo no noforoniny, fa ny eritreritra izy maloha, na ny nofinofy. Zay le hoe monde d'imagination. Anao ve zao mba fa avy nieritreritra mba hiala tsy mpagnofa tragno intsony. Ndana mba mieritreritra karan'izay zany mba fa tsy te hagnofa tragno. Manomboka amina eritreritra raha jiaby. Jerevy tsara, na natonga anao lasa nanambady ara, tsy lasa nanambady zany anao ho an'le fa manambady, raha tsy nanomboka nieritreritra fanambadiana. Tsy tafagnatao hiakanjo anaovanao io anao, raha tsy nieritreritra couleur n'akanjo ataony ihany. Tsy mavita ninninny anao raha tsy nieritreritra ny lizy. Anao zao zao raha tsy nieritreritra andeha ambolo madinika teto anao niany, tsy possible anao tonga teto. Ampidiro akao maloha le izy. Za zao za hitanare mieritreritra vidy jet privé. Tsy ahoako eky na fomba akory zao zay zegny fa maloha raha agnaty laoko. Tsy maintsy azoko fogna za zegny tany eto. Raha karan'izany.
tsy mampigadra zany nambandare mizana ia non pasteur moramora sy beky samborino izovana amotranao amizay ia zany moka le ola ny sasany namba eritreritry fanjariagna zany efa sarotra aminanjy iza zany mba te anjary za zany mba te ho mpanankary zany de efa manahiragna ananjy edy zany de na mba eritreritry hoe mba hividy moto tsara le ampadalovanao tagnaty eritretranao eritretra ananjy ke vidy kiraro matomboko mbora ndesiny mandeha tongotra ia nanao le raha anankiray nangataka tomobily tamin'Andriamanitra tsy nahazo raha novoany tom moto izy tsy nahazo amezo bisikileta tsy nahazo amezo freina bis eraky zao izy mbola tsy nahazo koa de ino izy nareo nataony farany nangataka fahasalama mba fany mandeha tongotra niegny zany le raha tagnatiny tao ka nenao aza egna fa vao may ampitomboso satria arakaraky ny alehibe ny zavatra agnatinao ihany ny zavatra ho hita amin'ny fiainanao aty ivelany fa raha sagnatria ny vavanao poakaty tsisy raha akeo raha mba miresaka aminao zany atsika zao mba ino raha mba agnaty menomeninao raha mba agnontaniagna anao sasany zany vao ino vao sarotry fiainagna pasteur nenagnadary izy to zany mba valitentsika andao revagna mba agnova ny fiovagna manomboka avy agnatinao ko miainga avy agnatin'ny fiovagna zay vao lasa hita taratra aty ivelany ozy le mpandinika anankiray tsonga hoe Sokraty niteny izy ary nataony mazava tsara mihitsy fa ny olona tia agnovany zao tontolo zao izy ny olona tia agnovany magnodidigna anazy de izy aloha ny mila miova izy koa tianao hiova vola miditra agnaty poketrinao vola mandeha amin'ny comptenao agny amin'ny banque anao maloha mila miova ianao tsy mahafady raha tsy mitsamotsamoka sasany ane voky be zao izy miala van-tragno ohatra zany hoe ninagna izy tamin'ny maraina alohany andeha hiasa zany izy ninagna izy de ozy vadiny amiagna dité miova dité amiagna vary sosoa fa ataova kerambary amiagna kerambary agnamboaragna kafe miavo kafe asigna sognambo miavo kelikely de alohany izy nivoaka mbola niteny ta madame mamezo vola 50 000 ele izy ataoko agnaty posy tsy fantatra fandehandragno lalabe tsy vola agnaty posy akory izy madame mbola mpiagna sakafo hoaninao fa tsisy agnataovagna ananjy fa igny mivoaka ke mahita zikola fa mividy mbola tsy miala lavitry fa mividy todika gosy koa izy mahita menakely fa izy koa va mafana efa raikitra izy lasa lalao koa izy misy composé koa mariniry Justine ake zay ataovy composé na 7005 izy de asivy ranony anganare mbola tsy misy sakay izy efa raikitra izy ziska izy mody ariva tsisy nambariary 50 000 igny aiza amizay izy magnadary amin'ny WC zo ma raha ho lela be amin'ny WC ka ty andeha agnary re aligny igny misy olo ohatra iregny zavatra iverinao fa madinidiniky regny le mila ovagna ary tsy tafahaovanao koa tsy misy olo mba mikoragna aminao karaha zany mba magnatoro mba hajanonao sasany vao mahita pocket solde vao nasina an'le solde fogna de ndasely mivily atao edy vao nasiny le olo hoe solde fogna nagnampy ananjy takeo iro fa tsy maintsy mivily aminanjy iregny le mila ovagna regny le mila ialagna ce sont des hommes transformés aux yeux de Socrate qui peuvent changer le monde ce sont des hommes transformés anao ve mba fa transformé so de anao te anjary fô zany fanjariagna zany mila mitaky fiovana amen zany fahombiazana zany mitaky fiovampiaina matoa zany tsy miova mihitsy ny zavatra magnodidigna anao mihitsy tsy nagnova fiainagnanao
anao tsy nagnova azy. Faharoa magnarakaraka an'izay, isanandro isanandro ianao mila mikaroka fahalalana, mila manam-pahalalana e. Koa misy raha tianao ovagna amin'ny fiainanao, mila manam-pahalalana anao. Par la manque de connaissance ozy ny baiboly, maison périra. Ringana ny oloko noho ny tsy fisian'ny fahalalana. Hosea 4:6 misy an'izay. Satria zao ny zavatra anankiray tadio, ny olo araiky raha vao manomboka amin'ny fahalalana tsy maintsy miova fiainana. Na ino raha koragnina keo. Hitanao mahatonga olo mbola mitsokotra nify amina taolam-pamafa tsy ampy fahalalana. 2023 aty mbola misy mandrangodrindrika fô. Ya. Rako tsy tilo itsoko iran'izay la tadigny. Zahoana fandehany raha igny. Rako tsy tilo. Taolam-pamafa alainy dia isoko iran'ny nifiny. Rindrim-bolo regny moka dia mahita raha mihitsy koa fa vininan-kena izy. Or nefa misy le atao hoe kirdan. Tsy lany boaty raiky am'zigny ary tsy lafo. Olo koa nalany boaty raiky amina kirdan agnatin'ny volany raiky olo lazaiko olo marary nify mary. Noho ny tsy fahalalana dia ataon'le izy. Jerevy tsara zao fa anao zany zao a tokony mba mianatra magnatao fitafiana mifagnaraka amin'ny asanao. Ino asanao? Mila mitafy mifagnaraka amin'ny asanao anao. Mila motina, mila mendrika. Ndray andro zaho nandeha bazary be, tsy mety adigniko zay. Tadidiko nitondro taminah madame, za pasteur ataonao toroteny ao, aozy. Ao za tsy ataoko toroteny abanao zay, agnaranao za tsy fantan'olo. Andeha hividy zavatra za tamin'izany mba andeha hijerijery akanjo. Dia izy io avy nampinono madame io. Dia adigno ny kajinonony ny mbola tavela teo. Dia ozy taminao hoe aleva daholo zay tianao am'ireo e. Amenanao daholo reo ozy e. Ola tsara be ozy ao. Liala moramora za sy mbeky mahazo raha tsy tokony alaigna. Non, efa tsy agnaty lohany tsony hoe efa tsisy zaza minono angika io e. Misy raha karahan'izay. Ndraindray ravagna anao io mety efa ela be misy karazan'olo te hiara-iasa aminao fa mijery fomba fitafinao izy tsy resy lahatra. Mijery fitondran-tegnanao izy aloha ilaminao izy. Mety efa ela anao iny tokony hanambady fa paozinao tsy naresy lahatra ananjy. Maheno tsara donc atsika jiaby. Ka raha mba misy olo araika roa miteny aminao mba tandrignesy migny fa misy am'zay mbo mariny. Dia anao iro mbo miova hely am'le raha karahan'izao. Izy koa fa mandeha amin'olo roa telo ny koragnantegna an'izay marigny izy. Satria anareo manko tery saina nare. Anao foana izy malala-tsaina io. Zay le ola. Ilaigna ny fahalalana. Ary zay nahatonga ny Socrate niteny an'izay mihitsy hoe ce sont des hommes transformés ou qui peuvent changer le monde. Ilaigna zany ny fahalalana, ilaigna ny fiovana. Ary anao raha vao tsy manam-pahalalana dia andengan'olo. Andengan'olo. Lazainjareo hoe ataovan'izao efa mety io, ataovan'izao andengan'olo. Fa ny olo manam-pahalalana, na ino raha koragninao eo fa misy zavatra fantany. Zay le izy. Ny olona amin'ny fahalalana dia misy zavatra efa mipetraka mihitsy agnatiny ao. Ka ninona raha volagninao tsy voasarikinao amin'izany izy. Fa misy zavatra efa mipetraka agnatinazy ao. Zany mahatonga anahy tsy mitsitsy mihitsy fa isaky miona aminao eto za mizara fahalalana, mizara fahalalana, mizara fahalalana. Ny fahombiazanao dia miankina amin'ny fahalalana anananao. Na inona zeste anao aty ivelany ka tsy amin'ny fahalalana anao tsy tonga amin'ny atao hoe monde de succès anao. Miankina amin'ny fahalalana anananao zay. Ty zany tsy hoe mianatra fotsiny fa tegna lasa fiainana mihitsy le izy. Io no mamaritra ny fahefanao amin'ny fiainana. Pouvoir dans la vie.
ny fahalalana. Rehefa fantanao ny zavatra anankiray tsy azon'ny olona mbakaigna ho hainao. Ary lazain'ny vazaha mihitsy fa la connaissance détermine votre pouvoir d'achat sur le marché de la vie. Io no ahafahanao miaigna milamina. Ka raha mbola misy ihany olo afaka mampianatra anao mba tandrigna izy. Zany ny tompoko ny atao hoe mitondra ho any amin'ny fahombiazana. Ny olo mba mampianatra. Ndraindray tsika revagna raha karahan'izao tsy mety amintsika. Indrindra moa ny sasany vao maregna andeha hivavaka zany dia andeha hivavaka magnino ndraiky lava mivavaka. Mivavaka be ndraiky mialava izao. Or nefa ny ilainao mba maregny raha karahan'izany agnatin'ny antsasakadiny mba misy raha magnan'izany mba milentika agnaty saigninao. Anao maregny mba fa manomboka fahafa raha iaignanao. Amen. Zay le izy e. Ny olona tia mianatra moa koa, raha vonao zany maregny raha vaovao foagna isan'andro, dia vaovao isan'andro ny sainy. Ya, vaovao maharaka. Ajour zany le saigninao. Raha vao tia mianatra ianao. Tanora lalandava. Satria maharaka. Ary ianao zany dia tokony zany raha ataonao isan'andro. Zany mba hitagna fahalalana. Raha vao misy fahalalana tokony agny ianao no miazakazaka. Agny ianao no tokony mianatra. Satria ny olo amizao dia presque mifampitazagna daholo fa tsisy tia agnatoro anao hoe ity ataovo na zao tokony ataonao. Mimoebe mba finedy ratsy zany raha ataony ianao ambadimbadika. Ary tsisy olo te hivakiloha ampianatra anao zany nge. Fa misoran'Andriamanitra anao raha mba misy toerana afaka mba magnatoro anao fahalalana karahan'izao gratuit. Tainy tompo atsika. Ya. Tsy haiko raha mba fantanao fa agnisan'ny nanimba ny fahendren'ny Solomon. Nisy mpanjaka antsoina hoe Solomon. Dia ny anarantsika tamin'ny talata. Agnisan'ny zavatra nanimba ny fahendren'ny Solomon satria tsy mba nandray na nianatra tamin'olon-kafa izy. Izy foagna zany no nanao. Fa izy fa tsy nanomboka tsy nitandregny olo tsony satria fa grand. Ary amin'ny fiainana raha ikamarady olo araiky anao, mifanerasera amin'olo araiky anao, mandana mba analyseo tsara ny vision. Mba ino mba tanjony olo io amin'ny fiainana. Olo mba te hagnino izy. Mba karazan'olo mba te ho karakory izy. Satria arakaraka ny petipetanao amin'olo araiky, tsy maintsy mifindra ho azy aminao agny toetry ny olo. Izy koa olo io pandenga dia tsy maintsy mahandro rano ady anao dia. Ya. Izy koa olo tia miteny ratsy, tsy maintsy misy fiteniteny ratsy madinidiniky tonga anao jusqu'à an-tragnonao agny. Agnisan'ny zavatra mi-influencer olo indrindra dia ny nama. Misy bolagna sinoa moa miteny an'izany mihitsy. Izy koa tianao fantako izy mombanao, atoroza namanao. Atoroza ozy namanao. Ary voalaza ny Baiboly fa ny fiarahana amin'ny namagna ratsy manimba fitondran-tegna tsara. Anao na mba te ho tsara anao, ko ratsy namagna, dia lasa ratsy koa ny fitondran-tegnanao. Tandremo ny nama. Tandremo isan'andro isan'andro. Raha anambady dolo, aza manambady randrana. Aza manambady kiraro tenisy. Mba hontanio aloha ny vision le olo. Ny olo misy vision revagna tsy mahantra zany. Izy koa nahontanianao mbo ino tanjonanao ka ametra dia ho zeriny ekenareo e. Ya. Nontanianao izy ino tanjonana zany mba titeraka roa. Dia feriny ekenareo. Heriny maternité zegny tany farany matomboko hitanareo. Donc mazava ho azy agnatin'izay fa ny vision ordinaire dia mitondra anao any amina ho avy ordinaire. Io mamaritra ny fiainan'olo tsiraikiraiky ny vision agnaty. Anaty karaha ataoko volaniko aminao zany. Zaka io za mieritreritra vidy jet. Say gaga nareo mahita ana mandorogna avy ambony ako. Fa za tehitra lesty hoe. Ko maregny raha ya. Vision na ke vidy voiture blindé. Le farany matomboko regny. Le fatrabahagna regny. Izy mitontogna avao koa tsomby ananjy lalagny tro. Karaha fahita koa be. Ya, raha karahan'izay. Tsy mampigatra ho za mivolagna zegny, sy beky nareo matahotra.
Fa raha anao zany manana vision ordinaire, dia igny vision ordinaire igny mitondra anao agny amina ho avy ordinaire. Fa raha anao manana vision extraordinaire, dia tsy maintsy agny amin'ny extraordinaire koa ny avenir anao. Manomboka eto ry havagna, alao agnaty menomeninao ny firegnanao tegnanao. Ty maro amintsika reo miherin-tegna. Za fa antitra ty, za karahan'izao, za fa niteraka ty, za fa no, le mahanao anao mbola akao fogna, mba niteraka 5 ary anao. Le antony namoron'Andriamanitra anao mbola akao fogna, na dia tsy manambady ary anao. Alao tsy moramora agnaty eritreritry maloha zany. I Jesosy Kristy io za dia teraka tao Nazareta, zay tanàgnan'olo faran'izay mahantra, firena pauvre. Ao zany fangalagna olo miasa midroagna a Nazareta. Ny Israely ko fielaka piasa Nazareta izy mandeha. Toeragna tsy dia manakory, ary voalazan'ny Baiboly mo misy zava-tsova ao Nazareta. Nefa izôvy nivoaka tao le mpanjaka ny mpanjaka. Tsy izy fa Jésus de Nazareta. Mety teraka ta Marlondena, mety teraka ta Sonera, mety teraka ta Vavategnina, mety teraka ta Brickaville, mety teraka ta Masomeloko. Tsisy idirany amin'le programman'Andriamanitra zany. Na dia nalaza fa toeragna tsy dia manahoana i Nazareta, tao mihitsy ny fananin'Andriamanitra ny nangalagna mpanjaka ny mpanjaka. Jésus de Nazareta. Ka anao aza mba megnatra mihitsy mba hipresente tanàgna misy anao. Fa tokony ho fierté n'le tanàgna zany ianao. Hoe i tanàgnanareo namoaka vaiavy karaha anao. Tanàgnanareo namoaka lehilahy karaha anao. Alao tsikelikely agnatin'ny saigninao le fagnambanimbanianao tegnanao hoe za tsisy dikany, za manakory, afaka nitondranao lavitra Andriamanitra. Satria raha anao tsy anagnan'Andriamanitra programme, tsy ny existe teto ambony tany zany ianao. Mahatonao zany miexiste eto a, misy programme maventy be tian'Andriamanitra andeha ataonao. Ny ahafahanao mandeha amin'izany, alao agnatinao ao le firenganao tegnanao. Zany ane agnisan'ny problème ny Petera indray andro e. Petera indray andro a, nantsoviny Jesosy tambony rano. Tsara nataony ingana indray mandeha ambony rano zany. Dia ino nozonareo ny zava-nisy? Rehefa nantsony Jesosy izy avia fa zaty nanomboka natahotra inga. Hoe, lakagna raha fomboako fo mandeha ambony rano to tsara nanika ka. Nanomboka nagnambany tegnany izy. Voiny fois izy nagnambany tegnany, dia tsy afaka nandeha tambony rano izy. Raha mbola tsy afaka agnatinao koa ny fagnambanin-tegna, dia possible ho isy zavatra marobe tsy hitranga mihitsy amin'ny fiainanao. Ary aza kivy mihitsy ianao, na izôvy magnaratsy ianao, na izôvy magnambany ianao, aza ampidiry agnaty betron-dao anao na ny kely zany. Zany mahatonga ane mbola mijoro. Izy ka vavan'olo amin'ny pasteur David zany fa tsy omby tragno to. Tsy ahoako. Hidradragna zay hidradra. Za tanito vidy jet. Ya. Avy izy hidradra. Ino mo ola? Tsy azonao tampainany koa vavan'olo hivolagna ane. Ya. Fa tsy afaka tsy ahita le fahombiazanao amaray izy. Ary za dia mitondra mbavaka andregny olo magnaratsiratsy anareo mba ho ela vilogno. Mba hita blindé vidiko. Tsy ho ela. Ya. Mba ho hitany anao hoe iry anao taloha, aloro zao ry. Ya. Le mbola magnaratsiratsy regny sy mandeha tanan-dava agny izy. Tahiny tompo ianao. Mila manam-pahalalana. Ny fahalalana dia miteraka vision. Nisy mpanoratra anankiray nilaza fa afaka 5 taona ozy a, dia tsy hiova mihitsy ny fiainanao ny reto zavatra roa reto. Après 5 ans zany possible misy fiainan'olo tsy miova après 5 ans. Firy antsika zao 2023 plus 5 2028. Possible izy tsy hiova mihitsy ny fiainan'olo anankiray après 5 ans no reto zavatra roa reto: ny boky ny vakiny sy ny olona nakekeziny. Satria ireo a dia agnisana fitaovagna anankiray tena mi-influencer fiainana malaky be. Boky ny vakiny sy ny olo nakekeziny, zovin'olo nakekezinao. Matetiky ny olo akekezinao dia olo tia ampirive anao fô, miatoaka. Tsy haiko magnino.
Fa vitsy kely ny olona akaikezinao mba mampianatra anao zava-panahy, mba magnatoro anao secret. De possible zany tsy ova mihitsy ny fiain'olona anankiray na dia afaka 5 taona ara no le boky vakiny sy ny olona zay nakaikeziny. Tahin'Andriamanitra antsika jiaby. Satria misy ny antsona hoe homme d'impact sy livre d'impact. Ça existe. Homme d'impact et livre d'impact. Karaha olo tsy milamina ny nakaikezanao dia hifindrana aminao koa ny tsy filaminany. Fa raha olona mandroso, tia fivoarana, tia fahombiazana no nakaikezanao dia hifindrana aminao koa ny fandrosoana, fahombiazana, fivoarana. Amen. Ka ho avy zany revagna ny fotoana, lasa tsy liana amin'ny zavatra ataonao tsony ny olona noho ny tsy fahalalana anagnanao. Ary fiainana iainantsika tia dia fiainana mandroso. Donc mila mandroso koa saigna. Mila mandroso fomba fijery. Mila mandroso ho amina tanjona. Satria agnisan'ny mahatonga olo tsy mahay raha matetika dia tsy tia maneritena. Satria ny fianarana dia endriky ny fanetrentena. Ny fianarana tsy vitan'olo tsy maneritena. Raha vaonao zany tsy maneritena dia tsisy raha hainao. Satria anao zao raha tonga any amin'ny université dia tsy maintsy mitandregny ianao, miaino, manoratra ianao, mandray noty. Raha miteny izy zao dia tsy maintsy ataonao igny. Raha hianatra mitendry ianao zao dia tsy maintsy miteny le mpampianatra hoe mila manao formation na-tagnana aloha. Ka raha tsy maneritena ianao hagnano formation na-tagnana, tsy hay tendry mihitsy ianao. Ilagna fanetrentena ny fianarana. Ary ny fianarana dia mampiegna ny ady ara-panahy. Lasa miegna kombanao raha vao manam-pahalalana anao. Miegna adinao. Ozy le mpandinika anankiray ndray andro niteny hoe la chambre la plus grande au monde, c'est la chambre de l'amélioration. Io izy no efitra farany maventy magnerana an'izao tontolo zao. Fahatelo, raha te hita fiovana mba mametraha tanjona goavana. Tanjona. Misasaka ho azo ny taogna. Enim-bolagna zay ny lasa. Mba afaka mba manao jeritodika kely ve anao, inona ny zavatra mba efa niova tamin'ny fiainanao. Mba inona zany zao raha mbo anagnanao keto agnatin'ny enim-bolagna zay. Ankoatra ny daranao vao navoakanao afaka omaly. Koety. Zany daram-bolagna koety mavity be. Ndraiky mafana. Fitsy ny vidiny tamin'ny taogna to. Nanomboka janvier ny taogna, février, mars, avril, mai, juin tsika zao. Ino zany zavatra mba vaovao amin'ny fiainanao. Dia zay mba mahatonga n'androany magnetsiketsika ary mampatsiaro amaragna le enim-bolagna magnaraka atsika, asio tanjona amin'izay ndraiky. Mametraha tanjona. Agnino zany ianao io? Agnino? Asio tanjona. Amen. Mba manomboa magnano kisarisary ho avin-tegna. Magnano sarisary an-tsaigna koa. Hoe za ovy agny mbo amboarika angofo anahy hoante. Za ovy agny mba hagnano pause mety atomboka amin'ny raha madinidinika karan'izany mokany. Za ovy agny mba tsy maimboelika eky. Satria ho za igny mandra-patonga ny décembre ziona 0 fofonkeliky. Za ovy agny mba zao mba tsy hinan-toaka eky. Za ovy agny mba tsy andanindany vola amin'ny raha tsy mahavoky eky. Za ovy agny mba zao mametraka tanjona. Da nataovy kisarisary. Ary averiko eto mba ho fantanao fa tsy par accident nahatongavanao teto ambony tany, fa misy antony mazava avy amin'Andriamanitra. Lenga foagna le zay tamin'izay moa tsy nagnisa andro. Tsy marina zay. Misy mahay magnisa andro fa bikibo fo. Tsy par accident nahatongavanao teto. Fa misy antony mazava avy amin'Andriamanitra. Ary tsy hoe nisy fotsiny ianao, fa noforon'Andriamanitra ianao.
afa moko re vina zavokaky naniriniry azy na tomaty naniriniry azy tambany tragno tsy zany ianao fa noforonon'Andriamanitra ianao ary nisy fifaninanana gidragidra tamina mironana anao fa nazavaiko teto zany anao reriny nanjary olombelogno tagnatin'le fifaninanana donc zany misy antony mazava avy tamin'Andriamanitra misy valeur any ianao ozy Martin Luther King rehefa mba nampianatra izy ndray andro ozy Martin Luther King hoe si un homme n'a pas de but dans la vie raha olo raiky ozy tsy managna tanjona amin'ny fiainana il ne convient pas de vivre. Si un homme n'a pas de but dans la vie raha anao zany tsy mba misy tanjona agnatinao kao sarotra aminao no velogna ela mety velogna anao fisahira mety faran'olo zay mijaly ozytsika zay hoe fara glasiny mila managna tanjona na de mbola tsy manambady anao petrao foana ny tanjona na de mbola tsy manambola anao asio tanjona na de mbola tsy miasa anao asio tanjona amen mila tanjona ny fiainagna rehefa ary ny olona managna tanjona tsy maintsy misy fiantraikany tsy maintsy tonga lavitra anao zao raha tsy mieritreritra hiala tamatavaka eto aketo fogna tanitanao fa raha ozonao hoe za zay andeha ambala manasy tonga agny edy anao mandray na zao anao tonga ka ary tsy mety zany raha vagnotra hoe mitsangana agnarabe ony anao anakagna tikitiky nisaka anao tikitiky io oaizy anao madame mba oentoento agny arô zany ve navalinao ananjy oentoento agny mba imagine tano mitomboanary fa tsy maintsy mametraka anao hoe oento agny ankirihiry za oento agny amina aéroport za oento agny zay ihany tompoko ny olona afaka hoisy résultat azo tsapain-tanana ny olona managna tanjona ino tanjonanao raha jiaby ataonao asivo tanjona ivoaka tragno anao ino ny antony ivoagna tragno atory anao ino ny antony atoriagna fa tsy hoe fotoagna jiaby atoriagna daholo ihinagna anao ino ny antony hinanana fa tsy hoe kofa mahita rambidin'olo de fa tsamotsamoka asantsika le izy asivagna tanjona ny zavatra noforonona rehetra de managna ny antom-pisiny mazava na ino io na ino managna antom-pisiny mazava avy tamin'ilay mpamorona ohatra zao stylo anoratanao io ny stylo zao de noforonona mba hanoratana tsy mitovy amina moronagna sotro ny stylo ny sotro natao hinanagna fa ny stylo noforonona mba anoratana ka ny lalagna mankagny am'le antsona hoe prédestiné de ny tanjona zay ihany mba ndana zany ariva mialohan'ny tegna torenao mba mieritrereta raha mba anjariagna mba mieritrereta raha mba hidiram-bola mba mieritrereta hoe inona ndraiky ary ny tokony ataoko hoe manoloana nyty zavatra treko ty de mametraha tanjona amen tsy tonga ho azy any anatin'ny olona revagna ny tanjona fa zavatra avy amin'Andriamanitra izy io Andriamanitra ny tompony io da iny tompo atsika rehetrarehetra amaram-paragnako azy dia manomboka zao mba mianara magnamia agnaragna zay situation lalovany mivoagnara raha mba misy olo magnontany anao ino vaovao zao andeha lavitra zao hoe ndraindraytsika boko mivôlo raha amizay megnamegnatra fa raha ivôlo hoe zao be parasy zao de tsy megnatra raha vao raha mahaventiventy tsaratsara de mahavesitra be ivava ivôlagna ananjy za efa ela nagnontany anao ino vaovao David zao milliardaire zao le izy oa misy mimoe mivôlagna ino ro ireo de raha volagna lagy ahery koa za ke zao ko agnontany anao de zao ividy jet zao hoe za azao le izy asivo tanjona
Tsy zany tsika ino vaovao tsaratsara na mora feno tsy alana vaky pneu tsaratsara na andrano madio tsy alana parasy kankana zany raha mevamevagna amin'ny vavantsika fandana mba hovao ohatra ko tsy vitanao miteny an'izany dia ozonao zao mandresy zao rahalahy mandresy eo ny olo manomboka hiteny niova be mihitsy ngady izay gny dia efa mamboly fiovagna agnatinao azonareo izy anao zany magnova an'io fa io tsy miova ho azy zany anao mila magnova an'io sady apetrako tsara rehefa iresaka aminao zaza miresaka raha fahafa ary anao miresaka amina fefakadiny zany feno talandoanao karaha ataonao ke feno misy raha maventy atoroko anao fa tsy lanilanigna hoe dia ahoana benjila dona kely ailanina agnanovana benjila zay mbo ino raha maniova raha vao zavatra manomboka hitantegna tsy magnova fiainana vilay dana mitady zavatra fagnovagna fiainana zany tompoko ny atao hoe fahendrena amen dia agnatin'io mianara mba mife situation mianara mba mife situation satria misy zavatra mampalahelo fa tsy voatery asehonao ny alahelonao azonareo izy misy zavatra mampite hitabataba fa tsy voatery hitabataba ianao fehezo le situation ny ahafahanao mife situation anankiray dia amin'ny alalan'ny zavatra teneniny dia rehefa nge Jesosy Kristy ndray andro maty Lazarosy fa hoy Jesosy hoe matory Lazarosy goavagna zany andaotsika ozy Jesosy andeha moho anazy ozy tamin'ny mpianatra io tsy niteny azy lahy mitondra sa formole io tsy niteny tamin'ny tampeny zay lahy origny fa tsy manjary raha zegny kafe efatrandro mantsiny fa ozy hoe matory Lazarosy ozy izy dina nataon'i Jesosy ndaotsika ozy amoha anazy tsy zany atsika ndraindray fa vao miala avy an-tragno ka le tarika atsika ataony mbo tarika iny any tarika atsika ataony dia jerevanao no tara tokoatra azao rehefa amina zavatra negatifa dia aloha misafidy mamody vava tsy sokafiny vava io fa afody raha vao amin'ny zavatra negatif dia atrehigny le izy sy mba manakoriky ny vava zay mas sandra jerijery ana mafy ny vava zay zay mara tsy efa mahiazy vao zany izy mahia tokoatra fa aleo mangina raha hiteny zany manomboka zao raha te hife trangan-java misy ianao raha hiteny vavanao io dia mitenena zavatra positif tsy maninona mba dalain'olo ino marao vaovao zao manjary zao hoe mety dalain'olo anao amin'izay manjary anake iao ante allo tsy miteny raha ohatra ka tsy maintsy hiteny zavatra negatif allo mangina satria tsy zavatra jiaby koa ne natao hitenenany fehezo le situation jerevitsika ho za fa ny mpanjana tany rehefa anjanaka vahoaka taloha avy aty an'Afrika ovany agnarany olo reo ohatra izao naka esclave tan'Afrika mety hoe imobutu agnarany olo fa hitonga aminanjy zegny ovany Claude Legrand vaovao aby Claude Legrand nefa imobutu fogna izy lanjary Claude Legrand ay azonao malaka raiky koa izy avaria Madagasikara ndesiny taminazy tagny novany agnarany lasa Jefferson iry Mectezone tsy Mectezone zany agnarany izy io novanjareo misy agnarana africain fa hafa zay agnarany gazy izy nataonjare Mectezone asinjare tatouage kely zay bakit grave be amina resaka combat rehefa miova ny agnarany zavatra anankiray dia miova koa ny naturany azonao hitanao mahatonga an'io seza io manjary petrahana dia vokatry ny agnarana namegna ny seza io fa raha natao vetrakafo ny agnarany io tsisy olo nipetraka tamin'io azonao le izy raha natao voay tsisy olo nipetraka tamin'io na mba piasa amina parka ragnaranao fa nomegna agnarana izy io seza
dia izay ny namaritra ny natiorany dia lasa azo ipetrahana izy. Ka possible zany ianao mety mandalo tsy fisina, hoe tegna tsisy mihitsy. Fa aza vela hiteny tsy fisina vavanao. Raha tsy mahita tenenina dia mangina. Atsika izy. Raha amin'ny fotoana hitanao hoe misy zavatra hafa mitranga amin'ny fiainanao, tsy fantako hoe misy fivontosana sa magnino. Dia ndana misafidy hoe salama. Sitra. Mety tsy zany le zavatra misy eo. Fa ny atao hoe mino, averiko indray mandeha, ny atao hoe mino dia mampandenga zava-misy, mampandenga. Mampandenganao le zava-misy. Izay ny atao hoe mino. Azonao izy? Tsisy ianao, fozonao hoe zao mandrisy zao. Ganao le tsy fisina. Nampandenganao le zava-misy. Malahelo ianao, fozonao zao omban'Andriamanitra zao hoe ampandenganao le alahelo. Tsy anasa ianao, fa zao andeha lavitra zao hoe nampandenganao le tsy anasa. Fa tsy eo anao mitagna takolaka isan'andro. Koraraha izy to nedy gravy nedy gidragidra. Zany na mba averimberinao 900 tsisy raha miova amin'izany. Tahin'Andriamanitra atsika. Tapitra lera atsika. Zay mbola mila tony liso mitongava maraigny. Amin'ny 7 ndraiky raha andivotsika eto maraigny. Tenenina akaikinao, tongava lastenao hoe. Dia anao hoe koa tonga aketo maraigny mba mitondra stylo hoe, stylo. Tahiny tompo atsika ny. Tahin'Andriamanitra ianao mino fa nahazo lesony ianao tao anatin'izay. Nao zasy ianao hitsangana. Tsangana amin'ny toerana misy ianao nao mba hivavaka androany, mba hanagna discipline ianao amina fiainana, mba hanagna fahalalana ianao amina fiainana, mba hanagna tanjona ianao amin'ny fiainana. Tena mba hidongio amin'Andriamanitra mihitsy za Jesosy hoe mba te hiova hoe, mba ampianaro za mba ho discipline, omeo fahalalana hatrany za, ary ampitomboy atao anatiko ato hoe ny tanjona, hiara hivavaka atsika jiaby. Misaotra anao zay fanamasina. Midiranao zay Jesosy Kristy Tompo. Mankasitraka ny amin'ny fahafahanay mbola niaraka taminao teto androany. Misaotra ny amin'ny teny fahalalana. Misaotra ny amin'ny teny fahendrena. Misaotra Tompo ny amin'ny fombanao, ny amin'ny fahagagana zay nataonao. Andriamanitra manakare-pahasoavana ianao. Mpanjaka ny mpanjaka ianao. Tompo tahio reto vahoakanao reto mba ho tafiditra ny amin'izany atao hoe tontolon'ny fiovana zany ny fiainana. Mangataka aminao amin'ny fanamasinao, mba hidina eto ny herinao, hirotsaka eto ny fahasoavanao, anampy anay, ampandresy anay, anova ny fiainanay. Aoka Tompo, zay karazana fanany fahantrana manimatotra ny tsiraray avy, ravana amin'ny anaran'i Jesosy zany manomboka eto. Potena isy ravanay, didinay ho any amin'ny tany foana, any amin'ny tany karakaina, ny ozona sy ny fanozonana, tapaka, tsy ambinina, ireo fanany famosaviana rava amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tsofoko rano sady tononoko fa maivana ianao miala eto, mandresy ianao miala eto, manomboka hita ny fahatsarany fiainana ianao miala eto, ho aminao any ny osotry ny fahendrena amin'ny anaran'i Jesosy. Ho fantanao amin'izay manomboka izao ny tokony ataonao rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra Tompo. Tompo ny fokomba umurana rena tuniani zazakeli tu trasadi marina Cimianunati Madita Famana Visitaka Cimianunati Madita Famana Visitaka. Misaotra fanamasina, misaotra ny fahalalana zay nomenao anay, ovao ny fonay mba hiova olom-baovao,
amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia tanana antsika ho an'Andriamanitra samy mahazo toerana antsika jiaby. Alleluia. Zay ravagna ny azontsika natao teto indray androany. Minosy manantena fa ho tonga maro tsika rapitso. Mba hianatra zavatra eto rapitso sady mifadianina moa tsika rehefa zoma. Mba hianaranao zany karakory mba tsy mihinagna tapakandro zany. Amen. Tenena amin'ny akaikinao azo atao tsara zany hoe. Alleluia. Mba tongava maraigny zany amin'ny 6 rendez-vous. Tondrasa rano hely sotronao. Tsao marary vavony. Tahin Jesosy atsika dia mba magnentagna atsika rehetra rehefa lahady ny andro ndao mba